fa talohan'ny io adiny Iran io nge tany amin'ny $60 ny baril fa maninona tsy nidina atsasany ny vidiny lasantsy teto amintsika fa ngary eto malagasy reto dia tena atao tsetsafina hatrany amin'ny rangy hatrany amin'ny arabantsika indray androany iresaka kely ny fiainam-pirenena fa mahagaga mihitsy reto olona ny fitondrany reto ohatra miteniteny foana raha iresaka ny viditsoloka tsika samy matadity fa tamin'ny 2022 nisy fiakarana mahery vaika ny vidin'ny lasantsy ny gazoil teto Madagasikara tany amin'ny 4,000 tonga dia niakatra 5,000 mbola tsy nisy ohatr'izay ngamba amin'ny fiakarana tsy tadidiko hoe mbola nisy ohatr'izay ny antony dia tsotra satria hoy mila manao vérité de prix satria niverina za tsy nyteny niakatra niverina $120 ny barilina pétrole ny euro efa tany amin'ny 5,000 ny dollara tany amin'ny 500 na 970 ny sandany androany tsy mbola tonga $120 kory ny barilina ny sandam-bola nahazo aina be ny ariary nahazo eo amin'ny 420 euro raha oharina amin'ny dollara nge eo amin'ny 34,000 eo androany ny euro any amin'ny 7,700 dia maninona antsika no resaka hoe vérité de prix dia ho akarina mitady akarina hoe tsy ampy io za dia miteny fa talohan'io adiny Iran io nge tany amin'ny $60 ny baril fa maninona tsy nidina atsasany ny vidiny lasantsy teto amintsika fa ngary eto malagasy reto dia tena atao tsetsafina hatrany amin'ny rangy hatrany amin'ny maolona azy na dia ny sandam-bola miovy io fotsiny dia tokony miovy isan'andro ny vidin'ny lasantsy raha ohatra nahazo aina 420 isan-jaton'ny ariary tokony ena ohatr'izay ko io any vidin'ny solika eny amin'ny pompy any amin'ny Air France nge mampiatra n'io fepetra io zany natao rehefa anatin'ny change flottant ny any amin'ny concessionnaire mpivarotra automobile pièce détachée reny koa nge manaraka an'io miovy isan'andro ny vidin'entany eny tsy manana tarifa ntsony reo arakaraky ny $100 raha avy any amin'ny marché dollara ny vidianana entana arakaraky ny vidiny ny tany euro raha avy any amin'ny zone euro ny vidianany entana ka tsika aza manaiky ambakaina za dia miteny mihitsy mbola ananany vahoaka malagasy tsy mifanjakana ny resahako fanjakana tsy atokisina ntsony ananany vahoaka malagasy vola be reo varotra lasantsy reo noho izay sandam-bola tsy ampiariny isaka miova ny vidin'ny solika efa nidiny $60 eo efa amam-bola na mataony anange rehefa $60 ny vidin'ny lasantsy maninona tsy nidina teto amintsika zay any tokony ataontsika an-tsaina fa reo mahagaga mihitsy ny ministry ny angovo ny teny an'izany hoe tokony akarina ny vidin'ny solika tena andoranga assu débat io assu débat direct io dia andao fandresy lahatra ty zany isan'le karazana panika somary mety niakatra dia mety miova kely zay zavatra zay ka ny fitondram-panjakana miezaka mandamy masainy vahoaka aloha ampy ny tahiry amin'ny 7 ny volana izao zany hoe afaka efatrandro dia hoe ho avy indray ny sambo adventiste pension izay mitondra ny solika dia aorinan'izay voalohany volana me dia efa isy hafa indray dia ny any anatin'ny vidiny zany mety hoe anahirana ao anatin'io satria raha nikajikajy nataon'ny fanjakana sa ilay resaka ministra omaly dia hoe efa tafakatra 520 sy 900 ariary ny litatra masoko ariana ny fotony zany hoe prix fobe mbola miala ny hoe TVA ny fitaterana ny tombony alain'ny mpanjara sy ny sisa dia eo no somary manahirana dia zay tsy maintsy nidirana amin'ilay hoe ameana sy hoe ahafahana mifian'ilay viditsolika fa na tiana zany na tsy tiana aloha dia hoe tsy maintsy hiakatra io fa ny fandamina tsaina entin'ny fanjakana dia hoe tsy tena hoe hitangana be ialana ihany koa nefa amin'ny lafiny anankiray hoe raha miditra amin'ny hoe resaka subvention fanjakana dia hiditra trosa raha ny amin'ny 500 miliara ariary dia eo zany lay kajikajy tena hoe hitarafana ny hoe anahoana ny fomba fitantanana sy ny fahaizan'ny fanjakana miatrika kirity satria enjakenjana lay zava-misy na izany naty zany ary ny any amin'ny hoe miditra amin'ilay iraisam-pirenentsika mba somary tonitony kely indray aloha zany any any Iran ny any amin'ny détroit d'Ormuz satria dia hoe nitsahatra mandritra ny 5 andro aloha
ny fifandonana nisy fifanekena ary rahapisy de mbola isy dinika mety atao any Pakistan ahafana hoe mandamina an'ilay toetra raha nefa somary mbola sarotsarotra satria efa mandeha ihany koa ny hoe mety hitsefitra io de lay 10-20 andro hoe anahoana mety ho voaja sa tsy efa mandeha aloha zany raha hatramin'ny omaly any samby sonoana isan'ny hoe tonga voalohany nandeha naka solika tany tsy misy tsony ny hoe daroka bomba aloha raha ny hoe any amin'ny toerana iny zany ahafahana tena hoe mampandeha an'ilay famatsiana solika eran-tany zay hoe 90 no mandalo ao anatin'le amehana mialatsiny ao anatin'le amehana raha tsolika moa zany amin'ny angovony marimarina kokoa de hoe natinana sy tiana aloha zany de isiakiny eo amin'ny vidiny ny vidiny de iakatra ahoana no afahan'ny fanjakana zany mifehan'le izy io tazomina amin'ny vidiny tsy de isy fetraikany loatra amin'ny ataontsika hoe sondro-bidim-piainana vily izy de hitadiny fanetsenana amin'ny banga ny fanjakana dia ny elanelam-bidy zany de ny elanelam-bidy io vola zany ny aterana zay vola de davana zay de mazava loatra de mety hiteraka amin'ny hoe mety reo karazana hetsika miteraka fandaniana satria ny olona zao tsy maintsy anao fanamariana zany hoe ity resaka vorovoro vahoaka sy nisisa pirliponareo ohatra anakara de tokony no misy fifehezana be mihitsy zany ary tsy ny vahoaka ihany no ao anatin'le hoe mife fekibo fa na ny mpitona fanjakana zany ao amin'ireo karazana hoe mety hetsika mety miteraka fandaniana amin'le rodorodo etsiro eo ihany koa ny karazana vorovory izay mety zany zao mety ho fetraikany daholo ny amin'ny endrika fivoahana tsero sy ny sisa desaka hoe logistika be anaovana hoe karazana hoe hetsika mety azo ampandefana zany satria amin'ny herinandro io zao misy hetsika be ohatra mikasika an'le resaka tsapika any Toliara dia misy fandaniana tsy maintsy ho ateraka zany sy ny sisa mireny tambatambatra maromaro satria ny olona tsy maintsy hanao an'izay ary tsika efa nanao fanamarina omaly fa ny ao anatin'ny rehefa misy ny ataontsika hoe état d'urgence reny zany dia misy resaka anaovana andro maso tsy maintsy misokatra tsara mihitsy vao maso ao anatin'io amin'ny lafin'ny fandehan'ny fitantanam-bola satria efa nisy tranga ary voatsela mbola vo 5 taona teo eo zay taona amin'ity zany mikasika ny raha covid de nitatitra tao aorian'ny covid dia tena nafitrangam-bolo satria de tena ren'le ataontsika hoe gorotsaka mihitsy zany ny ataontsika hoe gorovaka mihitsy ny kitapom-bola mpanjakana tao anatin'le izy tao amin'ny endrika famoaham-bola hoe nentina nanamarina anazy ndreo zavatra nilaina kojakoja sy ny sisa tao anatin'ireny covid ireny ka zay ihany koa no tsy maintsy mahamailo zany ao anatin'ny zavatra tohitony ny amin'ny hoe ahoana sy ahoana no fandehany amin'ny lafin'ny fitantanana sy ny famoaham-bola eo moa tsika mahita izy satria hoe tranga manokana zany situation exceptionnelle le izy dia misy ihany koa ny fepetra manokana mifanaraka amin'izay arakaraka ny tranga miseho zany fa ny zava-misy aloha zany iverena ihany na tiana sy le tsara ihany aloha mampita lizy retoko raha fahalimana zany fa de hoe ho avy misesy ny ataontsika hoe ny sambo mitondra solika avy any Oman satria antsika aloha no vidy solika amin'izao fotoana zao amin'ny faran'ny herinandro fiandohan'ny herinandro any zao fa 7 volana amin'ny herinan'io zany fa 9 zany hoe amin'ny talata no any zany raha tsy misy fiovana de fa tonga ny sambo moavy manaraka eo de any faraparany fiandohan'ny volana manaraka eo de fa hoavy ihany koa ny sambo manaraka tsy de tokony isy olana loatra zany fa misy moa zany amin'izao fotoana zao misy aloha stock de panique zany hoe tena nohon'ny atao hoe aiasy ny tahotra stock de la peur mihitsy moa zany ary filazan'ny manam-pahaizana amin'ny lafin'ny angovo an'le izy mahatonga n'ilay ataontsika hoe somary filarana ary mahasarisarotra ny fahitana manahirana amin'izy io lasa mampitomby ihany koa ny varomaizana sy ny fanararotana maro samihafa satria raha eto andrenivohitra zany zao de hoe eny amin'ny station service fa pe vao miala kely eto tsika de hatrany amin'ny épicerie misy mivarotra solika de any amin'ny district sasany fa tafiakatra voroeny arivoka hatramin'ny 2 ariary ny litatra de treto amin'izany lay zavatra mitranga ka zay le hoe mila andraikitra ihany koa avy amin'ny fanjakana ifehezana sy hoe anomezana antoka zany fa de hoe ampy ny tahirin-tsolika tsy tokony hikoropaka amin'ny vahoaka eo anaty an'le izy fa raha jerena zany mety hoe hiana tsikelikely ihany io karazana panika io raha lay sary mitranga amin'ny lafiny anankiray fa zay le tena miankina amin'ny fanomezana antoka sy tena hoe porofo mivaingana hoe io tonga ny solika misy foana ny station service miaina foana ny filarana ny
zava-dehibe mihitsy ihany koa zany no fandehan'ny serasera ny serasera io zany dia ny voakasika mivantana zany hoe ny ministera ny angovo sy ny akoranafo dia tokony izy ireo rery aloha no isahana ny serasera ao anatin'ity raharaha ty fa raha misy sampana hafa ihany koa mitsobotroboka amin'io nefa amin'ny lafin'ny fanjakana dia savoritaka eto ao anatin'ny lisy satria io solika io sy ny angovo dia isan'ny ain-dehibe indrindra fa ao anatin'ny firenena voakasika izany ny lafin'ny toe-karena na ny lafin'ny sosialy satria betsaka amin'ny hôpitaly ihany koa ngery tokarafahamanana zay no ny olana amin'ny herinaratra dia mampiasa nytony hoe groupe tony aleosaratsana raha misy fahasarotana na ohatra ny fampandehanana ny herinaratra ny anivon'ireny toera fitsaboana misy fandidina mila fandidina maiky ireny dia hosahirana eto tsika ao anatin'ny lisy ka zay natao hoe ny eo anivon'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo zany tena tokony izy ireo no mitatana ny serasera zany ao anatin'ity amehana amin'ny resaka angovo ty fa raha misy sehatra hafa no miditra ao anatin'ny lisy dia manao ohatran'le serasera ny saim-bahoaka ao anatin'ny lisy fa tokony ho zavatra tokana feo tokana aloha no hoeno sy ho hita mandritra n'izany ataontsika hoe 10 andro zany raha ohatra ka tsy hitoy izy aoriana zay satria tapitra ao anatin'le 10 andro ihany koa ny raharahany ataontsika hoe cessez-le-feu na fampitsarana ny ady aloha ny amin'ny Iran sy ny Israeliana sy ny Amerikana io fa raha ny vaovao milatsaka amin'izao mbola sarotsarotra ny tena hoe mbola ny iraniana zany mieritreritra $40 isaky ny baril mbola betsaka ihany koa ny aiah hoe misy minina manodidina ny toerana hatramin'ny omaly zany samby telo no hoe tena afaka nandeha tamin'ireo nitsoka tao enjakenjana fa any amin'le détroit d'Ormuz moa zany zay fehezan'zareo iraniana nisan'izany satria reo firenena manodidina manodidina 3 nefa ny sambo any amin'ny golfe persika dia saika firenena io solika io ny tena loharanom-bolany isany mampiodana ny toe-karena dia zay io moa zany mpahay toe-karena maro maneran-tany dia mahita fa ny iraniana aloha ny tena mahazo tombony ao anatin'ity na dia raha ny Zeraboma sy ny daroka anaovan'ny efarimbonan'ny Israeliana sy ny Amerikana azy dia zareo no mahazo tombony ao anatin'ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy fifehezana an'io ataontsika hoe détroit d'Ormuz io zany hoe karazana am'izao zareo manambana indray ho akatony fanohizan'ny Israel ny fanafiana ny Liban zay hoe alliéany zany na hoe mpiaradia aminy tsy hoe ny any aminy tsy voadany bomba dia hoe ato izy fa raha mbola misy fikitiana ny any Liban koa zany dia fa foana izy manao sery zareo aloha zany fa nenjanenjany eo tsy napozin'ny Amerikana sy ny Israeliana ihany koa aloha zany le zavatra misy satria io le teny vazaha hoe manao lasa eskalada le izy mitatra any amin'ny firenena hafa ndray koa ny fahavoazana fa araka nambarateo amin'ny lafin'ny ara-toe-karena dia ny iraniana no tena nahazo tombony be ao anatin'ity raha ety dia manararoatra ihany koa moa ny sinoa ao anatin'le izy ty ny sinoa zany dia tena izy mahazo foana le solika dia izy nday ihany no manao nazy arovanareo amandeha zany ny zavatra misy maneran-tany fa tsy maintsy mahoresahana kely ihany tokarafahamanana satria dia ao anatina ataontsika hoe ty raha anatiny eo amin'ny sehatry ny asa fampalalam-baovao misy raha manahirana koa moa zany amin'izao fotoan'izao satria dia hoe manana fehim-potoana hatramin'ny fahatelo ambin'ny folon'ity volan'ity zany eo anivon'ny holavitry ny mpanao gazety anolotra ny solotenany eo anivon'ny CENI dia CENI moa zany rafitra manahirana be zany izy io ny amin'ny hoe tokony no avoazana soloana makary sy ny makatsy dia hoe soloana tokoa zany le mpikambana mandrafitra an'io taorign'ny fametraha-pialana fao be ireo mpikambana niisa 5 mandrafitra ny CENI dia ray amindreo manana solotena ray amin'izany ny holavitry ny mpanao gazety dia hoe taterahana zany fifidianan'io efa nikatona tamin'ny faraiky amin'ny 30 volana teo ny fametrahany atota taratasy firotsahako-fidiana 7 nandrotsaka fidiana dia ny ray tsy nafeny fepetra dia enina zany no nareo ve mba nampahafantarina zany aloha rehefa ohatra dia zao le izy aloha zao le fandehan'le izy rehefa tao anatin'ny raharaha io zany dia hoe misy komity vonjomaika komity ataontsika hoe nytetezamita no mikarakara an'ilay fifidianana dia elaela ihany aloha satria 30 taona teo zao ry tokarafahalamana teo amin'ity sehatry ty misy an'izany hoe mpifidy vavety nifidy zay solotenan'ny mpanao gazety ao anatin'ny rafitra anankiray zany amina ohatran'ity ohatran'ny CENI dia somary miteraka ady hevitra be fanakianana mihitsy moa zany maromariny kokoa amin'ity tranga ity satria mpifidy vavety ry kazony grands électeurs eo maraiky amby efapolo lay mpifidy vavety 2 zany tena voafaritra fa ny ray io moa anisan'le mpifidy vavety nefa nirotsaka ao fidiana izy dia zay natonga izy hoe satria sady candidat izy zany no électeur dia tsy afaka mifidy izy dia lasa raiky amby efapolo fa ny manahiranao anatiny hoe inona masotsivana ny safidianana an'ireo grands électeurs le olana satria
karakara zany tao anatin'le komity vonjamaika an'le solotoerana ny OGM zay tsy tapitra amin'ny veptom-piasany zany de hoe misy karazana rafitra vonjamaika mandra-pifidy le birao vaovao ny ho lavitry ny mpanao gazety de hoe namory fikambanana mpanao gazety de mety ho zay nga malizy ireo fikambanana mpanao gazety eo amin'ny 20 teo reo zany verina fa mahasolo tena ny mpanao gazety rehetra manerana ny Madagasikara de ireo no namolavola le hoe andrafitra an'ilay komity mpifidianana komity mpifidianana zay iomina ame anty hoe misy collège électoral hitana mpikamana 270 zany hoe 270 satria kandidany anankiray dia zay zany de atao amin'ny rapitso ny fifidianana n'izy ray amin'izy enindreo zany isolo tena ny mpanao gazety de miteraka olana be le izy am'izao fotoana zao tsy aiviko na kory tokona falamanana fa talohany ty de efa nisy savorovory koa tamin'ny raiky amby 20 sy 20 tamin'ny raiky amby 20 sy 20 de ny fifidianana zay isolo tena ny ho lafitra makao amin'ny CENI dia tadidiko tsara namana rahalahy zany ry Marc Antoine efa izy n'olona tao anatin'le izy de vokiana zany hoe ho lafitra efa lany daty zay tarian'ny zokorala Rakotonerina moa zany no hoe efa lany daty io ka tsy maefa manao karakara le fifidianana de nifoanana lizy de nisy OGM vaovao zany de nifidy de nalany ny rahalahy Soavandreo Marotafika zany zay nisolo tena teo anatin'ny CENI farany teo le anisan'le valona metra-pialana nanao démission au collective iny zany de zany hoe otra ny pampalala vaovao zay tokony lasa izany ndray zany zao lasa vaovao nantany fiforonany mialatsiny ohatrany hoe manakiana fa nantany fivoronan'ilay hoe komity mikarakara le izy ary hoe vo niala le OGM teo tena ohatrany nandeha mangingina atao le izy tsy tena hoe nampahafantarina firy mpanao gazety hoe ahoana ny fomba nandrafetana an'izy iny enao moa manontany hoe enao ve nanahoana sy manahoana de any anao zao raha ny lista hoe any amin'ny OGM hoe any amin'ny fahafitonjato sy arivo ano any ny larana de mety mbola tsy haiko hoe firy ny ao arinako zany fa mametram-panontaniana ihany hoe 120 hoe tena mahasolo tena sy tena hoe taratra ilay mety ho safidin'ny mpanao gazety ao anatin'le izy fa na lay hoe feritrako fidinary eny enjakenjana ihany masivana moa tsy fanomezantsily loatra satria hoe mpanao gazety navita 20 taona sa 520 taona izy teo 520 taona de miampy andrefepetra hafa any zany tsy any ny olana fa ny anatin'le hoe mahasolo tena sy hoe tena taratra lay c'est la question de légitimité zay no isan'ny olana ary tsy nandraisana ianjara tao anatin'le firitsako tokona falamazy tsinotsinjo ihany le rafitra io rafitra efa ny tena napiteraka olana be tamin'ny rasaka fifidianana tany amin'ny 13 sy 20 sy ny tateo arina raha tsy teny afa zay dia mbola nampitrotraka ihany koa ny fomba fifidianana ndreo olona zay ahasolo tena ao anatin'io de ary raha lay sary mipotra ny tambazotra tsiratsira ohatrany hoe misy olona ve fa tiana ho atosika ao anatin'io tsay fa propagande la endrika isehoany reny afa ohatrany karazana propagande ihany moa le izy fa dia tsetsetsatsarotra iny tsy misy le hoe lamamaloto ve moa dia zay koa ny zava-misy amin'izao andro ny teknôlôjia zao nga misy zavatra fidy ary betsaka ny fanamariana fa tsy tsika ny hoe te hisitrana lapolisa ao anatin'le